Bonjour tout le monde. Notre culte va commencer et je vous invite à vous lever. Ry ava-malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray antsika sy Jesosy Kristy tompo. Mbola faly miarabantsika rehetra indray nahatratra izao alahady fadimy aorian'ny Paska izao izay andraisan'ny sampana fifoazana anjara eo amin'ny fanatanterahana ny liturjia. Ny lohahevitra moa dia arak'izay fahitantsika manomana fonenana ho an'ny rehetra sy toerana ho an'ny tsirairay Jesosy. Jésus prépare une demeure pour tous et une place pour chacun. Anomboka ny fotoana ary isika amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no hamakitsika ny salamo voalahatra ka ny salamo 7:30, andiny voalohany hatramin'ny fahaenina, andiny 7:10 ary ny andiny 20 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny Tompo, manao vahoakoram-piobina ry olony marina noho amin'izay nataon'ny Tompo, fa tombontsoa anareo ny midera azy ry olo-mahitsy. Midera ny Tompo amin'ny lokanga ka salamo arahamba litorfolo no ataovy ho fankalazana azy. Mihira hira vaovao azy, anaova feon-java-maneno kanto miaraka amin'ny fiobiny. Fa mahitsy ny tenin'ny Tompo ka azo antoka avokoa izay ataony. Ny rariny sy ny hitsiny lalainy, ary fitiavany maninika ny tany. Nandidy ny Tompo dia vita ny lanitra, ny teny izy dia ary ny planeta sy ny kintana. Avy eny an-danitra ny Tompo no mitsinjo sy mijery ny olombelona rehetra. Avy eo an-tseza fiandrianany no andinian'ny mponina rehetra ety ambonin'ny tany. Miandro ny Tompo tokoa isika, famonjena sy fiarovana ho antsika izy. Eny, izy Tompo ny falian'ny fontsika, masina ny anarany ka itokitsika. Tompo ho aminay aneny fitiavanao araka ny antehiranay aminao. Firana FFPM 9 no ataontsika.
dia mbola iara-mivavaka isika tompoko. Tompo, dia amin'ny alalan'ny salamo sady vavaka no hira, izany tokoa no hideranay ankalazainay anao fa Andriamanitra tompony tompo ianao, Andriamanitra tsara ianao, ary Andriamanitra naneho fahagagana tamin'ny fiainanay. Mbola nomenao tombonandro manko izay, ka mbola afaka miaona aminao eto amin'ity trano natokana hiaonana aminao ity. Maro no naniry mba hiaona aminao eto amin'ity toeran'ity amin'izao ora sy fotoana izao, fa izahay no tariany fananao ka afaka miaona aminao, tsy noho ny aminay izany fa noho ny aminao hideranay ankalazainay anao. Ary indrindra Tompo, ankohonanao zahay fa mbola tsarovina mandraka ankehitriny amin'izao alahady izao, fa nitondra ny fahotanay ianao ary nitsangana nandresy ny fahafatesana ka tsy foana ny finoanay. Tompo, misaotra anao zahay fa Andriamanitra mahatoky ianao. Rehefa miteny ianao dia ary izao rehetra izao, ary tsy misy fiovaovana eo aminao, fa rehefa eny dia eny, tsia dia tsia. Misaotra anao zahay Andriamanitra, fa Andriamanitra hendry ianao, Andriamanitra mandinika anay ianao, mijery ny ataonay. Tsy sanatria zazasary izahay, fa zanaka malala, ary ny fonao sy ny masonao dia mijery anay mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Dia mbola misaotra koa Tompo, fa Andriamanitra mamonjy ianao, ary Andriamanitra mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavanao, izay mialoha lalana ny zavatra rehetra, ary izany no anantenana ianao, satria Andriamanitra fitiavana anao. Dia raha isoarany ny dera, ny haja, ny saotra ho anao mandrakizay hatramin'ny taloha indrindra, haharitra mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Mipetraka tsika ry havana. Mialoha ny andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia hisy feonkira fohy malefaka, nefa amin'izany indrindra no andiniantsika ny tenantsika ao anatin'ny fahanginana. Izao ara ny sitrapon'Andriamanitra omeny antsika amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo, ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Fa fantatsika fa raha ravana ny tranolayntsika ety an-tany, dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Koa amin'izany, ry raha malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Amen. Ry havana malala, tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ka aoka nantona ny Tompo iaiky ny fahotantsika eo anatrehany. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra miteny aminay, ary Andriamanitra mahitsy nilaza ny sitraponao arahanay zanakao. Tompo,
no lazaina taminay teo fa tempolin'Andriamanitra ka izahay. Manahoana no fikarakarana izao vatanay izao, fa novidinao izao vatanay izao Tompo hoanao. Na ny zavatra ho annay, na ny zavatra hataonay, miendrika izany tempolin'Andriamanitra izany va izahay, fa sarotiny amin'izany ianao. Ary indrindra, raha tempolin'Andriamanitra mandehandeha ary izahay Tompo, manahoana ny fifandraisanay amin'ny manodidina, hitan'ny olona ve? Fa manana fitiavana izay, satria ianao n'Andriamanitra fitiavana no mitoetra ao amin'ny tempolinao. Hitan'izay mifanerasera aminay ve? Fa manana fanetren-teny izahay. Hitany manodidina anay ve? Fa mba mahapo koa izahay amin'ny zavatra rehetra, na mety miaritra aminay izany ataony namanay, fa tsy mety tonga dia mamalina amin'ny tsara avy hatrany. Tompo, raha ny fanahinao Andriamanitra ary mitoetra aty anatinay, ny zavatra ataonay ve tarihin' izany fanahinao izany, sa izay zavatra tianay atao no ataonay, izay mety mahafinaritra anay no ataonay. Nefa izao nofinay izao dia efa nentina nombolona teo amin'ny hazo fijaliana niaraka taminao, ka olom-baovao izay amin'ny mahatempolin'Andriamanitra hitoeran'ny fanahinao aty anatinay izany. Matetika Tompo, dia izay zavatra ilaina amin'izao fiainana izao, izany ny tena mahamaika anay. Ny anay aloha, vao ny anao ary, izay vao mety ho an'ny namanay, na inona izany, na amin'izay mety eritreretanay hanatsarana ny fiainanay eto amin'ity tany, izay nolazaina taminay fa fandalovany ity. Raha fandalovany izao tany izao dia tokony tsy toetra amin'izany ny fonay. Nefa matetika dia ohatrany hoe ity tany ity no hany tena ametrahanay ny fonay. Tompo, nefa ianao efa mampanantena, fa manana izay tsy natao tanana izahay voarafitr'Andriamanitra. Tokony ho toko lehibe amin'ny fiainanay izany, fa tsy hitovy amin'izao tontolo izao izahay hiahy amin'izay hohanina na hotafiana. Nefa ianao efa manomana ny zavatra tsara indrindra ho anay. Ary indrindra koa Tompo, raha zanakao izahay, manahoana ny fankatoavanay, ny teninao eo amin'ny fiainanay andavanandro, indrindra eo amin'ny asa fanompoana izay efa nifidianana ao anay tsirairay avy. Ataonay ve zany? Satria izay ny fandaharana ho an'ny tsirairay aminay, na voatendry izay dia manao. Nefa fitiavana lehibe no niintsonao anay, nifidianana ho anay, te hanome voninahitra anay ianao amin'izany Andriamanitra, fa mpiara-miasa aminao Andriamanitra tokana sady marina, Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Tompo, mahatsiaro izay fa tsy tanteraka amin'izany zavatra rehetra izany, dia manantena ilay fanavaozanao izay Jesosy. Isika fiangonana kosa amalo hoe mitalao aminao zahay, mamelany lokay dio zay mba ho afampahotana, sasao madio zahay mba ho afakeloka, ary avaozo ny fanahinay mba ho voniko anompanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Amen.
mpitiavana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka atolotry ny tompo atsika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany no namparetako famindrapo ho anao. Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota monjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Alleloia. Iara isotra ny tompo isika, hankalaza iobya firana fifoazana 470 izay haintsika efa mahazatra atsika. Sosiro azumagasu vitayana any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadana ety ambony tany amin'ny olona gasitrahany. Mipetrakintsika tompoko. Ry havana malala, ny sekolelady eto amintsika moa dia manatanteraka ny fiombonana firaisana miaraka amin'ny sekolelady rehetra eto amin'ny FPMA any amin'ny manodidina ny camp any. Na izany na tsy izany anefa dia satria misy ankizy tonga eto dia hiditra amin'ny fotoanan'ny ankizy isika ka mangataka isika anitaty Olga
ho amin'izany andraikitra ny etsony tompo azy izany. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Nous remercions le Seigneur pour ce temps de culte et surtout pour ce petit message pour vous les enfants. Je vous invite à écouter. Alors notre thème d'aujourd'hui, c'est Jésus qui prépare une demeure pour tous et une place pour chacun. Entre autres, nous allons dire les enfants, Jésus conduit à la maison du Père. Alors, je vais vous lire une histoire et je vous invite à bien écouter. Alors, le titre, c'est « Twende, c'est tout ». Vous comprendrez après. Alors, la guerre, donc, sévissait dans l'est de l'Afrique, dans les années 1990. Un soldat eut la jambe blessée et fut transporté dans un dispensaire loin de son domicile. Après être resté longtemps alité, il put à nouveau clopiner avec sa canne. Vous suivez bien, hein? Il est blessé, après il a été soigné, il était alité pendant plusieurs jours. Finalement, il a pu donc se lever, mais avec une canne. Puis il reçut l'ordre de rentrer dans son pays et il se joignit au convoi des soldats blessés. Pendant cette longue marche, vous savez bien, il n'y avait pas dans la campagne, il n'y a pas de voiture ni quoi que ce soit, donc il est obligé de marcher. Pendant cette longue marche, on le plaignait souvent car il ne suivait pas le convoi, mais avec peine. Alors, il est souffrant, ce soldat. Il montrait alors la poignée de son bâton. Il avait une canne, un bâton. Et sur cette canne, il est donc gravé « Twendi, c'est tout ». Ce qui veut dire « on va à la maison ». Lui, avec sa canne, sa destination, c'est la maison. La pensée de son pays natal donnait à cet homme à chaque instant un nouveau courage et de nouvelles forces. Ainsi, il pouvait avancer avec les voyageurs et jour après jour se rapprocher du foyer tant désiré. Alors finalement, il aperçoit sa maison dans son pays. C'est là aussi notre espérance à nous les enfants, nous qui suivons Jésus. Notre canne à nous dans ce monde, c'est Jésus. Jésus qui nous conduit à la maison du Père. Ce monsieur, il a eu la jambe blessée, il a clopiné avec sa canne, mais il est arrivé quand même à destination dans la maison de son pays natal. Alors nous, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive dans notre vie, enfants, jeunes, si vous m'écoutez, ne perdez pas espoir, mais avec Jésus, notre fidèle ami, notre ami, sauveur, rédempteur, il est notre canne dans cette vie. Il va nous conduire jusqu'au pays dans notre Père céleste. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Dia misaotra any tatiologasika amin'izay fizarana foy ho an'ny ankizy izay. Izao ry havana dia tonga eo amin'ny liturjian'ny soratra masina isika
ka mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny dia ho ataontsika ny hira voalahatra ary amin'izany no hitsanganareo tompon'anjara manantona etỳ anoloana. Andriamanitra rainay io mbola misaotra anao izahay fa notarianao eto indray hiaino ny teninao. Te hiaona aminao izay tompo, te hiaino anao ka omeo anay fanahinao masina ahafahanay mandray tokoa ny teninao, ahafahanay manaraka izany amin'ny fiainanay ary mitadidy izany mandritra ny fiainanay. Dia ianao anie tompo no hampiteny ireo mamaky ny teninao sy ireo mizara ny teninao ka hirotsaka atao amponay izany tompo ho azonay tsara. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. La première lecture se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Lisons la parole au nom de Jésus. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, nous vous demandons, choisissez parmi vous 7 personnes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Toizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Petera voalohany toko 2:1-4 ka hatramin'ny 7. Izy no hatononareo toy ny vato velona no lavon'ny olona nefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary anareo koa dia atsangana tahaka ny vato velona ho trano ara-panahy, ho fisoronana masina mba hanolorana fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Fa misy teny eo amin'ny soratra masina milaza hoe indro mametraka vato fehizoro ao ziona dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy dia tsy hitsangamenatra. Koa ny voninahitra dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay nilavy ny mpanao trano no tonga fehizoro, ary vato mahatafintohina sy vato maso lafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafintohina tamin'ny teny izy sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny atsarany ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ho fararantsika ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Filazantsara nosoratan'i Jaona, toko 7:10, andininy 5:10 ka hatramin'ny 1:20. Azafady. Filazantsara ny Jaona, toko 7:10, andininy 1 ka hatramin'ny 12. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra, ary minoa aiko. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay hitoerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana ny fahafantarana ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ianareo dia ho mahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, aseho ianay ny iray, dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va aho, ry Filipo? Izay nahitay dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ianay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany, lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay minoa ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao mankany amin'ny ray. Amen. Dia ataontsika riavana ny firahana 300 ho fanomanam-panahy andraisantsika ny afatra izay nampanirahany tompo hoentin'ny mpitandrina androany. Ataontsika eo am-pitsanganana zany.
hiaraka hivavaka isika. Tombo misaotra anao zay ny mbola afanaindray mandray ny teninao zay voavy nyvakiana taminay teo. Lay teny fiainana tokoa aina ho an'izay mahazo azy. Koa ampio zay Tompo mba hiezaka nala ireo zay mety ho fahazarana mandray izany teny izany, satria teny efa hainay tsy enjery izany, fa mba ho toy ny voasambany iray anio no hitenenanao zava-baovao aminay tsirairay avy. Seigneur, débarrasse-nous des explications toutes faites qui nous empêchent d'être à l'écoute de ta parole. Mais donne-nous de recevoir ta parole de vie comme si nous la découvrions pour la première fois. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Petraka sika ry havana alady fadimy aorinan'ny Paska, mitondra ny lohahevitra hoe manomana fonenana ho an'ny rehetra ary manome toerana ho an'ny tsirairay ny tompontsika Jesosy. Une demeure pour tous et une place pour chacun. Tel est le thème de ce dimanche, 5e dimanche de Pâques. Sarobidy tokoa ry havana, sarobidy am' Jesosy ny manome fonenana ho an'ny rehetra. Ary misy teny zay haitsika tsy enjery hoe manana hevitra heverana anareo aho. Ahoana moa ny teny? Dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. J'ai un projet de bonheur pour vous, mais pas de malheur. Dia ao anatin'izany tetika asan'Andriamanitra zany projet zany dia ny anomezana toerana fonenana, tsy mitovy ny fonenana sy ny toerana. Hoe za tsika ho fatarina amin'ity fonenana ho an'ny rehetra, zany hoe ny olona rehetrarehetra tia ny hiditra ao, tsy misy tia no verina dia ray azy. Zay le fonenana zay. Fa ao anatin'izany fonenana zany dia ny tsirairay manana toerana. Une place pour chacun. Zavatra misehoana zany raha ohatra ka hoe ato amin'ity toerana trano ngeza be ity malalaka, tout le monde peut rentrer, mais est-ce que chacun trouve sa place? Eo no fanamby eo. Misy olona mety tonga eto dia satria mety manana olana izy eo amin'ny fiainana, mety ny fieviny avy any amin'ny toerana hafa, na mety eo amin'ny tarana saranga dia tsy mahita ny toerana izy. Fa ny planin'Andriamanitra dia zao, lehibe le fonenana ary ny tsirairay mahita ny toerany hoe tena ao an-tranony dada. Ty vaky teny amin'ny jaona toko 4:4 ty vakiana mazana rehefa misy fahoriana. Dia mieritreritra hoe zany fonenana zany dia any an-danitrany no fonenako, any ao no raha miale ty tena marina zay, fa tsy zay ihany. Na hoe ao ny lanitra tsara tokoa, tsy haiko izay ny feony sa hoana. Ohatrany hoe marina le izy ary tena vakitsika amin'ny fahoriana, fa tena amin'izao vanim-potoa iainantsika zao mihitsy no iainantsika azy hoe tena sarobidy amin'Andriamanitra tokoa ny ananan'ny olona fonenana sy ahitany tsirairay toerana. Misy inge ao atokantrano ao hoe ao an-trano ao izy, na zanaka izy, na ramose, na ramatoa, fa tsy mahita ny toerana izy. Ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny sampana, eo amin'ny fiarahamonina. Est-ce qu'on trouve vraiment notre place? Jesosy matoa manana zany tetika aza zany hoe manome fonenana ho an'ny rehetra sy toerana ho an'ny tsirairay, dia zao fantany tsara zany satria fony izy tonga tetỳ tany. Luka 2:7 raha bevoka azy Maria reniny ka hiteraka azy dia fatatsika tsara hoe tsy nisy toerana ho azy.
tany amin'ny tranom-bahiny tany amin'ny hôtely. Il sait ce que c'est de ne pas trouver une place. Ary zao ny teniny ko hoe ny amboaolo dia manandavaka, ny voromanidina dia manana kany, fa ny zanak'olona tsy mba manana ny ipetrahany lohany. Il sait ce que c'est de ne pas trouver une place. Ary zay no mahatonga hoe sarobidy no vidiny tamin'ny ainy ny mba hananany olona tsirairay toerana ao amin'ny tokantrano, toerana ao amin'ny fiangonana, toerana eo amin'ny fiarahamonina. Ary zay no neviny tetỳ tany mba hahatonga ny tsirairay hoe eo antranony dada. Tadiditsika nge tantaran'ilay mpanan-karena dia Lazara teo dinganiny fotsiny teo. Efa tany amin'ny fiainana any akoatra zay vao fantatra ilay mpanan-karena hoe ay Lazara io eo atokonam-bara avarany eo. Ary izay no miplaniny Jesosy dia hoe izao avy mba hananany fiainana be dehibe. Ary eo anatin'izay fiainana be dehibe, izany fiainana tonga lafatra zany, dia ny hananany olona rehetra tsisy akanavaka, toerana, fonenana, nefa koa mahita ny toerana izy. Novidiny lafo tamin'ny ainy zany. Teo amin'ilay filazantsara zay nivakiana teo dia manomana ny mpianany ny tompo fa andao azy ireo zay niara-nihinana ny manta sy ny masaka taminy. Nefa raha andao azy ireo izy dia tsy ho aiza fa manamboatra fonenana ho azy ireo, manomana toerana ho azy ireo. Ary tsy ho azy ireo ihany fa ho atsika izao koa. Zay ny hoe tsy ho an'ny olona amin'ny fotoanany fahoriana ihany no makina an'izao teny izao, fa tena ho atsika mbola velona koa, manomana fonenana ho an'ny rehetra ny tompo ary toerana ho an'ny tsirairay. Zay zany no lohahevitra hoe fonenana ho an'ny rehetra, satria tsy tiany hisoverina dia iray azy, ary fitoerana ho an'ny tsirairay satria tsy tiany hifanosonytsika na hifanitsaka. Sarobidy aminy zany, sarobidy amin'ny fiangonana. Ny vakina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo, misy heviny roa le hoe tempolin'Andriamanitra ny tenantsika manokana, fa ny fiangonana koa tempolin'Andriamanitra, ka zay manimana zany tempolin'Andriamanitra zany dia ho simban'Andriamanitra. Ary ny vaky teny an'io dia mampiomana antsika ny amin'izany. Ny 9 eo amin'le Jaona 4:12 dia mivaky toy izao hoe rehefa lasa ho Jesosy ka voavoatra ny toerana ho anareo dia hiverina ho haka anareo indray ho eo anilako, ka izay misy aya no isy anareo. Tena marina zany fa zavatra moavy koa le izy, fa para-piveriny zany, para-pahatongany zany dia nanorina ny fiangonany Jesosy ho modely nyzany fiainana ho avy zany, mba tsy atonga tahaka ny olona, tahaka ny tsy tadidiko ny tenin'izay Karl Marx hoe la religion c'est l'opium du peuple, ohatrany hoe fandrebirebena fotsiny ny fivavahana, dia ny fiangonana no endrika hita maso ahitana hoe tena marina zany hoe misy toerana ho an'ny rehetra ao am-piangonana, ary ny tsirairay manana place. Une demeure pour tous, mais chacun trouve sa place. C'est l'église seule qui a cette mission-là. Ary zay masarobidy azy ny fiangonantsika io dia zay no antom-pisiny. La visée de l'église, c'est vraiment de donner une demeure pour tous, quelle que soit leur race, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit jeune ou adulte, voilà, tout le monde est appelé à rentrer dans l'église. Enfin, chacun, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur de peau, la liste est longue. Tena mahita hoe je suis dans la maison de mon père. Ny fiangonana rery ihany no manana an'izany, tsy misy mihitsy entité eto tany ka hoe mitaiza ny olona amin'izany. Ary zava-dehibe zany, fonenana ho an'ny rehetra sy toerana ho an'ny tsirairay. Apatsivy fotsiny ny toriteny tamin'ny heriny zao Pasteur Huber Randrianarson no nitory azy dia hoe izao Jesosy ny vavady hidirana amin'izany tsy tafiditrao nefa ny olona raha tsy mandalo amin'i Jesosy, mpangalatra azy mianika. Dia tamin'ny
alahady fa 12 volana avrily tamin'ny culte francophone, zay mahatonga asina culte francophone que tout le monde se sent à l'aise dans la maison du Père. Dia tamin'io fotoam-pavahana 12 volana avrily io dia zao asaratsarotsika le ahoana moa izy rehefa zao dia zao dia zao dia zao. Vous vous rappelez zao le teny tamin'iny ary izy rehetra dia nahatra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly enseignement zay régulièrement et fidèlement les croyants de l'église primitive écoutaient l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement, c'est les sokai. Formation, c'est important la formation, l'enseignement dans l'église. Fiombonana sy famakinan'ny mofo ary ny fivavahana. La communion, zay trany adinareo sady reto nefa voatapabolana zay. L'enseignement, la communion, dia toy izany namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka n'izay nilainy avy. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. C'est là le partage. Ça y est, partage. On avance. Et dernièrement, c'est ny raisaina isan'andro izy ireo ka nazotona keo amin'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano sady nihinan-kanina tamin'ny fifaliana. Dia mitsambikina kely nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary nampitombon'ny tompo isan'andro. Chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. C'est le service. Zay le izy hoe enseignement, communion, louange et prière, partage et service. Zay adinareo sahadatra reo. Voilà les 5 dynamiques de l'église primitive. Mais le problème, c'est que là, dans le texte du jour, au moins 3 de ces piliers vacillent. Zany raha sy jereny tamin'le enseignement bien régulièrement et fidèlement les croyants écoutaient l'enseignement des apôtres, l'enseignement, la communion, la louange, le partage et le service. Dia roborobro be ny fiangonana. Zay ny vaky teny teo zao ny hoe nampitombon'ny tompo isan'andro ny olombonjena ary ny deran'Andriamanitra izy sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra. Les gens qui sont entourent zao nanao ino moa le fitenin'ny tanora like j'aime roborobro sady na j'aime be dia be izy zany tsara zany fiangonana zany enseignement aoko, communion aoko, louange aoko, partage aoko, service aoko, j'aime. Ary mitombo be dia be le izy nampitombony ary ny tompony mampitombo ny fiangonana fa tsy ezaka ataony tsirairay manao an'izany tsika fa Andriamanitra mampitombo. Dia ny olana mivaky teny androany vaky teny anio ny androany mantsy efa lasa fa ny anio no avy amin'ny présent. Ny vaky teny anio dia hoe rehefa ny amaro ny isan'ny mpianatra dia ahoana acte 2 acte 6 rehefa ny amaro ny isan'ny mpianatra dia nisy fimonomononana ny helenista tamin'ny hébreu satria tsy mba voajery tamin'ny fanampiana isan'andro ny mpitondra tenany. Tarareo nisy fimonomononana tao à ce moment-là, à cette époque-là, alors que le nombre des disciples a augmenté. Les hellénistes, c'est-à-dire les juifs en diaspora, mais qui parlaient le grec, murmurent. Monomon, teraka ny 10 à 10, wa, bla bla bla. Vao mandeha ary izy dia zao ny seho am-piangonana e, zao.
il murmure contre les Hébreux. Les Hébreux, c'est qui? Ce sont les Juifs qui sont nés et élevés sur les territoires d'Israël et qui parlaient soit l'araméen ou l'hébreu. Ohatratsika zao zany dia zao misy malagasy miteny malagasy, dia misy malagasy miteny frantsay. Dia ohatr'izay tao am-piangonana dia le mpitondra tena veuve tamin'ireo jiosy miteny grika zany zay samy kristiana samy mpino reo samy le nanao an'izao sy nanao an'izao sy nanao an'izao sy nanao an'izao, fa rehefa nitombo amin'izay le mpiangona teraka amin'izay ny disadisa satria nahoana natao akilabao, natao anjorombala ny teninde tsy enina na negligena ireo mpitondra teny avy amin'ny kristianina zay miteny grika. Zany hoe tao am-piangonana avokoa izy rehetra, fa misy tsy nahita ny toerany teo, tsy nahita ny sakafo hohanina. Zay le lohahevitra antsika. Voyez la pertinence du thème. On a beau d'être à l'église, composé des non-juifs, des juifs, des malgachophones, des francophones, de avy ary avaratra, avy any Antsinanana, Tanora, lehibe sy ny fa kaia misy olona ao atao anjorombala, tsy mahazo avaram-patana ho ny mpikabary. Zay ny zavatra niseho tamin'ny fiangonana voalohany. Zany hoe les services zany efa lavalamosina daholo ny rehetrarehetra. Misy nefa amin'ny soratra masina tany amin'ny testamenta taloha zany fiahinan'ny vehivavy mpitondra tena zany dia tena hoe lahara-pahamehana lalàna ao amin'ny soratra masina mihitsy hoe ny mpitondra tena dia tsy maintsy karakaraina. Fa tao amin'ilay fiangonana dia nisy mpitondra tena, tsy ny mpitondra tena rehetra nefa, fa ny mpitondra tena amin'ireo zay miteny grika. Ahoana ho iny ny apôstôly? Raha tena apôstôly marina izy dia miteny ahoana ny teniny? Tsy rariny, tsy rariny. Raha ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra misy tsy mahazo toerana, satria zay ny programan'Andriamanitra, zay no namonjen'Andriamanitra, nividian'Andriamanitra tamin'ny ainy, vidiany tamin'ny ainy zanany ireo. Dikan'izany tokony hazo toerana ny tsirairay. Voilà la pertinence de notre thème. Une demeure pour tous, où tout le monde est appelé à entrer, mais que chacun puisse trouver sa place. Et malheureusement, dans l'église primitive, il y avait des veuves elles étaient dedans, mais qui n'ont pas trouvé leur place. Dia hoy ny apôstôly, hoy ny mpiandraikitra, tsy mpiandraikitra isika raha ohatra ka mahita an'izany eo amin'ny tokantrano, mahita an'izany eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina hoe misy tsy mahazo toerana, dia mijery fotsiny amin'izao satria tsy rariny zany. Ary ny tenin'ny Paoly apôstôly dia hoe tsy rariny koa zany, satria raha ho avela andeha hiandraikitra, zao no teniny hoe tsy rariny raha ilaozanay mitantana sakafo ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo tamin'ny aladin'ny Paska dia hoe tena zava-dehibe ny mahafantatra ny soratra masina, satria rehefa tsy mahafantatra ny soratra masina ny olona dia mananao foana. Voilà le thème lors du dimanche de Pâques. Dia raha ohatra ka zany ny apôstôly, zay no mission, zay no netson'Andriamanitra azy, ampianatra ny tenin'Andriamanitra, hitory ny tenin'Andriamanitra, ka lasa indray variana andeha hizara sakafo, dia tsy rariny. Tsy rariny, il est injuste de laisser des gens qui ne trouvent pas leur place dans l'église. Et encore une fois, il est injuste que ceux qui sont appelés de manière personnelle à annoncer la parole de Dieu s'occupent de ces tâches-là. Zay zany no problématique ny fiangonana voalohany. Tena olana, tsy rariny. Fa tsy hoe mahita tsy rariny dia mijery fotsiny eo koa. Ary zay ny fiangonan'Andriamanitra zay. L'église réformée doit toujours se réformer sans cesse
et ils ont inventé des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. Inona izy? Mifidiana diakina. Ny diakina tsy mbola nisy an'izany nefa naheno venareo tany alohan'izao tantara zao ko hoe nisy zany diakona zany tao amin'ny soratra masina. Tsy nisy zany. Fa ce sont les apôtres, les disciples, face à des problèmes tels qu'il fallait être inventif, il fallait être créatif. Mifidiana dia mena consigne hoe olona tsara laza, tsy hoe stara le tsara laza, feno fanahy masina sy fahendrena mba ho tendrena hitandrina izany raharaha izany. Fa izahay kosa hoy ny apôstôly dia aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et nous, les apôtres, nous les chargerons de ce travail. Et nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. Une proposition en mpiandraikitra. Dia nitsarana tamin'ny AG, mpino rehetrarehetra. Nisy tao amin'ny AG ve miteny tsy manan-kevitra contre? Non. Verset 5. L'assemblée entière est d'accord avec eux. Satria zao, zany ny fampandrosoana ny fiangonana. Misy olana, tous les problèmes ont des solutions, mais s'il n'y a pas de solution, ce sont des faux problèmes. Tena olana zany, misy olona atao anjorom-bala, mampalahelo zany, fa tsy eo menimenina eo foana, wa dia tsy mandroso sosikevitra, ary rehefa misy sosikevitra dia tsy toanana. Zany izy ndray. Menimenina sao ny olana, sao ny olana. Oui, ny olana misy foana. Jesosy niteny ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana sy olana. Enfin, c'est à vous de trouver, il faut être inventif, créatif. Ils ont proposé. Mais est-ce que la proposition a été soutenue? Oui. Zany ny fiangonana mandroso. Zany le toerana maro ary ahitan'ny tsirairay. Zany le fonenana maro ahitan'ny tsirairay ny toerana. Dia izao manome hevi-baovao. Ary zany anisan'ny isaorana n'Andriamanitra amin'ity fiangonantsika ity. Misy hevi-baovao foana satria tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Sa hoe reto mpianatra reto andao rangahy hifidy diakra. Ary ny diakra zany raha misy diakra reto. Diakra amin'ny heviny voalohany dia zao olona natao amaolana. Il y avait des problèmes. On a institué le diacre pour gérer les problèmes, mais jamais pour générer les problèmes. Gérer et générer, il y a le N, E au milieu. Tena hoe, estimez-vous heureux, cher diacre, vous êtes la solution et pas le problème. Ho an'izay maniry hirotsaka sy hanavao amin'izany diakre zany dia zao tena mijery fitaratra mihitsy natsoina andamina ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra fa tsy anankirotana na hikopakafo. Misy an'izao dia zany hony na ampiely zavatra tsy marina, tsy zany fa eto amin'ity teny ity. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy. Dia ny olona nifidiana dia zao olona avy amin'ny jiosy, avy amin'ny grika, le miteny grika. Hitanareo amin'ny anarany Stefanas izy amin'ny teny grika, Philippe, Procore, Nicamore, Timone, Parmena, Nicoléa, Chrysolite. Asa raha nahamarika namarika ianareo ny remarke fa ny teny malagasy io dia manandanja be. Tsy enina le hoe négligena reo le veuve reo zany dia hoe tsy enina amin'ny teny malagasy officialy taloha dia hoe tsy enina. Enina io enina sady fiteny no enina chiffre entina ilazana hoe tsy ampy.
rehefa miteny ny malagasy taloha efa tsy dia fiteny to di hoe rehefa hoe tsy enina ny dikan'izany tsy feno zay fa inona ny fahataperana ny isa fito dia ny dekona lazaina eto hoe mividiana fito eto dia tsy hoe fito satria izay no mety amin'ireo fa entina ilazana fahataperana illimité indraindray mantsy misy mijery an'io dia aka fito dia ferana fito illimité. C'est la perfection, le chiffre 7, dans les Saintes Écritures. Mifidiana olona fito la. Satria izany dia hoe aizary ny vehivavy, fa le fito entina ilazana hoe ny olona atsoina amin'izany asa n'Andriamanitra izany dia ny olona rehetrarehetra. Ny fiangonana mandroso ry havana dia ny fiangonana manana diakona feno ny fanahy masina sy fahendrena ary mitandrina ny zara raharahana. Ny fiangonana mandroso dia ny fiangonana manana diakona manome fonenana ho an'ny rehetra sy toerana ho an'ny tsirairay. Zay ny misy ao antsika diakona, misy ao anareo diakona hoe ahoana no ahitan'ny olona rehetrarehetra toerana ho am-piangonana, fonenana ho am-piangonana ary toerana ny tsirairay tonga ao dia mahatsiaro izy eto ny toerako, eto amin'ity toeranyity no endrasako ny fiverenany tompo eny amin'irao ny lanitra. Zay ny mission ny diacre. Voilà la visée des diacres. Diacre au service de Dieu dans l'Église. Tamin'ny fiofanany diacre farany dia foniteny kely fotsiny. Taloha dia hoe forme responsable ny titre, formation des responsables. Dia nanomboka tamin'ny tapabolana dia allo vana atao hoe ahoana moa ilay izy formation des serviteurs. En fait ny teny diacre amin'ny teny grika dia hoe mpanompo, serviteur au service de Dieu dans l'Église. Tsy hoe le mot responsable le teny voateny responsable tompona andraikitra ny ratsy, fa ny fandraisantsika an'io no tsy marina na diso. Dia hoe aleo atao hoe mpanompo ny diakona fa tsy tompona andraikitra. Mietiko hisariana ny sainareo dia izao, vao tsy ely izahay mianakavy kely no niala sasatra tany an-tanindrazana tany Madagasikara. Dia rehefa niresadresaka tamin'ireo namana maro amin'izy ireo, nisy tamin'izy ireo fa tsy hoe maro amin'ireo ny universitaire mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo, resaka amin'ny olona etseroa dia ny zavatra tsapa dia izao, mino fa nareo mety manamafia na miteny hoe tsy marina izany. Ny amin'ny akabeazany malagasy fa tsy hoe malagasy rehetra dia izay nomena andraikitra na fahefana rehetra dia saika mampiasa amin'izay na mampiseho an'izay hoe izy no mpiandraikitra an'io. Ohatra raha eo amin'ny varavarany izy zany le sécurité reny dia izay no andraikiny, dia izao tsy maintsy asehony izay hoe ary hitapo-kitam-pirenena hoe izy ny mpiandraikitra an'iny. Rehefa miditra ho ianao dia tonga dia oramse ohatra mibedy, ohatra ny efa voaheloka sahady ianao sao aseho mihitsy hoe izy no mampiditra na mavoaka eo, ka rehefa tsy mandalo aminy ianao dia masaka. Raha ohatra ka koa zao hoe mitondra fiara, mpitatitra, taxi be, taxi brosa, dia izy ny mpitondra, dia zao na mandoa ianao aorianao na mangofotra ianao dia zao mandeha mafy be foana izy, satria nahoana izy no mitondra, izy no izay tany Madagasikara tany malala an'izao, tsy indrehetra kosa ho dia izay no fijery an'le fahefana. Ajanoko eo ihany fa tsy amin'ny ohatra hafa, fa raha eritreretiny hoe le mpitondra fiara iny ka ny eo anatin'ny sainy hoe au service des passagers izy, dia zao no teniny hoe misy mandoa ao, misy matahotra, à votre service, andeha hiadana, satria je suis à votre service,
mais pas l'inverse. Zay ny diakona. Zay ny fijeriko mety diso le izy hoe raha ny tsirairay mieritreritra hoe zany eo amin'ny toerana anankiray au service de la population. Un conducteur était au service des passagers. Dia rehefa hitany fa matahotra ny passager ao na mandoa dia miadana izy. Fa rehefa ny anatin'ny saina hoe izy ny eo amin'ny volant ka zay na iza faly na iza tsy faly dia zao na misy camion ary eo aloha dia dépasseny iny satria dia ampiseho izy fa izy ny tompony volant. Ny fiangonana mandroso dia ny manana diakona resy lahatra fa au service de Dieu dans l'église izy. Autrement, misy hatra tiana atao dia io no tiako atao dia na iza faly na iza tsy faly ohatran'ilay mpitondra fiara. Fiangonana farany fa mandroso be ny fotoana, fiangonana fanjakam-pisorona. Amin'ny vakiteny faharoa teo Petera voalohany toko faharoa amin'ny andininy fahadimy ihany ny raisiko satria lava ny fotoana mandeha dia izao ny teny hoe mitodika. Teo zany mitodika amin'ny mpendraikitra fa ity indray mitodika amin'ny vahoaka. Ary ianareo koa dia atsangana tahaka ny vato velona ho trano ara-panahy ho fisoronana masina mba hanolorana fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amin'ny teny français izy dia azo adika toy izao hoe prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple. Raha ny tena marina zany dia hoarina amin'ny tranoko le fonenana maro ary ny tsirairay dia tahaka ny briky na parpaing arafitra. Vous voyez, dans la construction, il y a des briques ou des parpaings comme ça. C'est pas la brique qui est mise là, qui choisit, qui va être au-dessus, au-dessous, à gauche, à droite. Ohatran'izay ny kristianina miezaka ny mpendraikitra, miezaka ny diakona à votre service. Fa ianareo koa prenez vous place, metezako ho ajusten'Andriamanitra. Satria indraindray izany ahilikisika any amin'ny diakona, aka ny diakona nge ohatra an'Andriamanitra. Fa isika tsirairay koa atsoina hoe ianareo dia aoka atsangana, meteza ho tahaka ny briky arafitra. Ary tsy ianareo satria izay indraindray no fahavoazana. Za tsy hivavaka any satria raha anina no aho. Raha mbola pasteur raha anina anao, tsy teny pasteur JTR, dia tsy ho anina mihitsy aho. Iny diakona ohatran'izao sala amin'izao. Hoy ny tompo hoe ianareo aoka atsangana arafitra. Hitanareo le brique tao fianakaviana nisy entreprise de construction dia mahita an'izany alaina le brique dia katsakatsanana. Andriamanitra manakatsaka azy. Zao ny formanao dia apetraka eto ianao. Dia rehefa mipetraka eo ianao tsy ianao no misafidy zahako dia hipetraka eto raha rakoto na rabe na rasoa na ravao no eo anilako no eo akaviako no ambany no eo akavanako. Ny mpandrafitra no mametraka atsika sy mametraka ny afo. Voilà l'église. Voilà la maison, la demeure pour tous, où chaque brique trouve sa place. Dia isika zany. Aza mieritreritra ny diakona nolazaina teo manana ny anjarany izay ny mission dia ny atonga ny olona rehetra ho tonga sy ny tsirairay tatoera fa ny mpiangona tsirairay koa dia atson'Andriamanitra ho briky anankiray mifapetraka dia lasa construction, lasa fanjakam-pisorona. Ianareo koa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra avy amin'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Chacun de nous c'est une pierre à l'édifice. Donc vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer
les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Zay no afatry ny tompo anio alahady 5 aorinan'ny Paska, fonenana ho an'ny rehetra, toerana ho an'ny tsirairay, na izy na izy ary tokony ho sarobidy amin'izany. Ny vina ny fiangonana, tetika asan'ny fiangonana hoe matotsika men'Andriamanitra trano malalaka be ohatr'izao dia zao mba ho avy eo ny olona, fa rehefa ho avy eo izy dia ahita ny toerana. Izahay mpiandraikitra na izay serviteur ny andraikitray dia ny mieritreritra zay mba mahita ny toerana ary mahafaly ireo diakon'ireo. Dia miantso pasteur, ianona ohatran'ny marary, aza dininy izao misy an'izao sala amin'izao ohatran'ny misy mpiangona, ohatran'ny elaela tsy hita. Dia redekona malala an'izay hoe izy no teny an'izay. Izay ny netson'Andriamanitra azy. Ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen. Zao dia mangataka ny antoko-piritsika hanefa ny anjara.
ry havana malala iara-hitsangana isika aneoa ny finoantsika fanekempinoana amin'ny alalan'ny fanekempinoana izay raisantsika amin'ny kristianina manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsotoa mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zanany latokana tontsika izay tontolona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijalona nanapaka Pontsio Pilato norola tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita tsara namaty amin'ny fahatelo miakatra ho an-danitra mipetraka eo vanan'Andriamanitra raitsotoa mandriana eviny tsara velona sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana olona masina fanamakeka fisarana mena maty ary fiaina manak'izay. Amen. Mipetraka isika ry havana ary mandroso avetrana isika amin'ny fotoana natokana ho fandraisana ny fanasany tompo. Hoaninareo any ny fiadanana tompo aoka isika izara fiadanana amin'ny akavanantsika amin'ny akaviantsika. Zay te handray fandray-tanana dia mifandray tanana, ireo zay te izaran'izany kosa dia afaka manao amin'ny langue de signe. Ny mpandray fanasany tompo rehetra no antsoina ho amin'izao fanasana masina izao, ny tompo no manasa atsika Tia mais na comunidade a mundo zenai. A melhor de tudo, liberar
Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy tamin'ireo mpianany raiso hano fa ity ny tenako izay omena manareo. Toy izany ny kapoka toy izany koa ny kapoka efa mihinana dia hoy izy misy toa amin'ity areo rehetra fa ity no rato dia ny amin'ny fahitina izay ho apatsakandreny izao no ataovy avy ny ray natahaka tamin'ny tompo tahaka ny nandraisanareo koa tahaka ny nandraisanareo amin'ny Jesosy Kristy tompo dia mampiana ao aminy arak'izany koa mifaraka tsara miorona mafy ao aminy ary mitoetra ny fijona toy ny efa nampianarana anareo ary feno fisaorana n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra mandiana amin'ny fiadanana eo amin'ny efapolo sy dimanjato no anakaza kapoka sy anjesikatoerana Izao tsika riavana dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharam-piangonana dia manasa ny tompona andraikitra izay efa niomana ho amin'izany.
mbola fa miaravantsika ry havana amin'izao alady voalohan'ny volana me zao fa fito ny volana me miarabanao koa izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube na Zoom fiadanan'ny tompo ho aminareo. Misaotra ny tonton tantely Rakotina naharitsika nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana ary misaotra koa amin'ny pasteur Jeannot Andrianandrasana mitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa ireo rehetra izay nandray lanjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, ny sampona zava-maneno, ny projection, ny stream, ny décor-na rehetrarehetra sy ireo rehetra izay tsy voatonoko anarana na nanatontontosana izao fotoana izao. Raha misy amintsika no mba samany vao tonga eto amin'ny tafo Aix Marseille dia iangaviana izy mba hitsangana tompoko mba ho arabain'ny fiangonana. Dia faly miarabanareo tonga soa eto amin'ny tafo Aix Marseille. Ny fiangonana dia fiangonantsika tia asadino araka ny toriteny pastera teo misy toerana ho antsika tsirairay avy eto ary misy toerana ho anao koa eto amin'ity toerana ity dia raha mandalo na mitoetra dia ny tompoko mba sy tahanareo amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonareo ambinina ao amin'ny tomponareo. Dia raha mety aminareo dia anantona anareo ny ekipa accueil avy eo andray ny coordonné anareo mba ahafahantsika mifandray. Misaotra indrindra ny tompoko. Ny fotoam-bavantsika dia manomboka isaky ny amin'ny 10 sasany isaky ny alahady. Dia toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka amin'ny 9 amin'ny fahasidiny volana zao zany amin'ny talata dia misy ny culte visite ny FPF eto amintsika amin'ny manomboka amin'ny 9:00. Izy io zany dia culte iraisana fikarakarana ny culte iraisantsika amin'ny protestanta rehetrarehetra eto Marseille amin'ny 12 novembre ka anao visite ny lieu etsika zany no andray an'izany culte zany amin'ny 12 novembre dia ho avy eto amintsika zany ny fiangonana rahavavy rehetrarehetra fiomanana an'izany fivoriam-bavaka iarahantsika rehetrarehetra zany ka dia manasa tsika amin'izany mba ho avy tsika anatrika izany fotoana zany. Dia mbola mamerina ihany an'ilay tean'ny pastera teo misy toerana ho antsika tsirairay avy amin'izany ka manasanao tsy hoe ho an'ny diakona ihany na ho an'ny responsable tsy responsable fa serviteur ny fiangonana fa ho antsika tsirairay avy misy asa miandry antsika zany ao amin'ny zany fanomanana an'izany ka navavaka fotsiny ary dia fa zava-dehibe ka manasa antsika anatrika hiditra zany amin'ny pôle samihafa misy pôle anankefatra le izy dia ho hitantsika eo raha mamety anao dia amin'ny talata amin'ny 9 ny fotoanantsika eto miaraka amin'ny fiangonana rahavavy vazaha. Ny amin'ny 17 ny volana zao kosa dia misy ny formation permanente any Avignon. Avantonina teto koa fa mbola mitohy hatrany koa zany ny fanoratana anarana ny inscription ka mila manantona any tompon'andraikitra zany any pastera na reo diakona zany dia manao entretien amin'izany ka 3 taona ny fianarana amin'izany 70 € ny inscription zany frais de scolarité zany amin'izany. Dia manasa antsika koa zany raha mazoto hiditra amin'ny formation permanente fa tombony be tokoa atsika tsirairay avy fahafantarana ny tenin'Andriamanitra. Ny 19 ary 21 ny volana amizao dia raisitsika mandray kotsika any rencontre nationale ny sampana zava-maneno. Tsika zany no andray izany ka dia manasa antsika rehetra anotrina
izany. Nisy taratasy azo tamin'izany. Gloire à Dieu, le nombre d'inscrits dépasse les capacités de nos traiteurs. Aussi, sommes-nous contraints de fermer les tarifs actuels de réservation, donc depuis vendredi 5 mai à minuit. Rassurez-vous, les inscriptions continuent et chacun pourra quand même se sustenter au cours de ce week-end de louanges. En effet, dès ce samedi 6 mai à minuit, nous lançons donc un pass vendredi et samedi disponible à partir de 20 €. Restauration exclue. Ce pass vous donne droit à l'ensemble des activités du festival, ateliers, répétitions, concerts. Aussi, vous ne serez pas en état d'inanition. En effet, de nombreux snacks accessibles à des tarifs fort abordables sont disponibles aux alentours de l'église. Nous espérons vous voir le week-end du 18 au 21 mai. Bonne soirée, bénie. Ilu Zakarfouni, vice-président SDM national FPMA. Donc, arakini voilà zezania, dia pasi luandu tsinsi sakafu vairozani nu misi afatika manatrika ni concert rehetra, ni répétition, ni atelier zay atao eto amintsika amin'io andro azadino, ni concert ni samedi zany tsabotsy 20 mai concert ho ataony anaya amin'io. Donc 20 € zany. Ny sakafony lahady kosa dia 12 € ankoatran'izay zavatra rehetrarehetra zay. Dia raha misy fantaniana dia misy ny responsable amin'ny SDM afaka manome plus d'information zany. Ni fafito amby roapolo ny volana may kosa dia ny trioany ny samedi des jeunes. Au STK, à tous les jeunes de l'église, en collaboration avec la STK Fatsat, la STK Aix-Marseille, la STK Avignon et la STK Saint-Étienne, t'invitent à leur trio samedi des jeunes ce samedi 27 mai 2023 à partir de 10 h à l'église Sainte-Émilie de Viala. Ce samedi des jeunes sera autour du thème « Profiter de ma jeunesse en Christ ». Au programme, des louanges, des échanges, des témoignages et des ateliers pour approfondir ce thème dans la joie et la fraternité en Christ. N'hésite pas à te rapprocher du bureau STK pour plus d'informations. À Dieu seul soit la gloire. Ni fahavalom-roapolo ny volana kosa dia ny lahady ny Pentecoste. Ny fotoantsika amin'io dia manomboka amin'ny volora satria fotoan-dehibe. Izy koa amin'io ny vokatra izay anasanantsika sahady hiomana amin'izany raisina tanandroa tsy akaterena izay vita ny tanantsika. Ny hetsika TGC kosa dia nomanina save the date ozy ny tanora à partir amin'ny 24 juin zao sabotsy ariva. Azadino zany manasa ny manodidina antsika amin'izy io ny hetsika ho ataon'ny sampana rehetra azahoana levée de fonds zany tsy levée de fonds zany fa mba ahafahan'ny sampana manao ny asa izay andreketiny tsirairay avy amin'ny sampana ka dia manasa antsika sahady apely an'izany manodidina antsika dia azadino fa le 24 zanytsika miaraka eto idera ny tompo hikorana andy hira miaraka amin'ny TGC. Ny rakitra voaraintsika tamin'ny 30 avril dia toy izao. Total ny rakitra 48,30 €. Zay misana toy izao. Rakitra 218,70 €. Rakitra panier connecté 45 €. Niezaka trano 144,60 €. Niezaka trano panier connecté 40 €. Ary nisy rakopisaorana 50 €. Ny équipe finance dia vonina trany andray ny vokatra
etsy aoriana ary manentana antsika mba anefa izany adidy izany tsy adidy moa zany fa voalohany zafato satria be da be ny asa zay miandry antsika ary mila fanohana antsika amin'izany. Ankalalana koa no anaovantsika masika ary ny fanasana tanana etsy ampidirana dia toizantsika hatrany. Ny fampitana ny fitaovam-pivavahana amin'ny Zoom ary koa amin'ny YouTube dia mitohy hatrany. Ny fotoantsika amin'ny herinandro ity zany dia toy izao raha amin'ny larbi misy ny formation SAP KPNL amin'ny alarbi hariva manomboka amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 9 ora hariva. Ny fianarana soratra masina mazava Bibla dia isaky ny zoma hariva amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 9 ora sasany hariva. Ny fotoam-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 8 ora maraina amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora ary misy ny asa sy fampaherezana amin'izany dia anasana antsika rehetra koa. Ny amin'ny SDM ny 21 mai dia afindra amin'ny dimanche ary amin'ny lahady zao zany amin'ny 14 volana zao ny asa sy fampaherezana ny fiambona ny sampana fifoazana satria zany misy ny SDM ny fatelo ny lahady fatelo. Dia ny asa fanatsarana ny fiangonana kosa dia mitohy hatrany isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 8 ora sy sasany maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Io zany dia misy ny ekipa anankitelo afaka renforcer tsika zany ka na dia adiny ray fotsiny ary amin'ny fotoanatsika no afaka anehoantsika anapitsika reo namatsika reo rahalahintsika reo anadahintsika reo anavavitsika manao asa ny fanamboarana ny trano dia raisina tanandroa izany. Na dia adiny ray fotsiny ary na andeha hitondra fotsiny ary hoe ny camion anary zorgira na ny apirina ny entan'ireo mpanao trano na mafa ny trano dia manasa antsika tsirairay avy amin'izany. Ireo izay vonona kosa anao ny sakafo dia raisina tanandroa na dia anatitra desera fotsiny ary dia raisina tanandroa. Zany no afaka ataontsika ka dia manasa antsika amin'izany. Etsy aoriana dia misy ny fampana isan'andro isaky ny herinandro izy io dia renouvelé foana misy ny asa izay miandry ny ray volana ny herinandro manaraka ka manasa antsika hijery izany. Ny sekoly lahady kosa dia manomboka amin'ny alahady zao. Ny katekomena dia fa nanomboka androany dia misy zany donc isaky ny alahady maraina amin'ny 9 ora eto Avialary. Ny amafikorala kosa dia misy fianaran-kira isaky ny asabotsy hariva sy ny alahady ano sy ao aoriana ny fitaovam-pivavahana. Ny groupe diakona PSD no miasa mandritry ny volana mety. Ny fanadiovana ny fiangonana dia anjara ny fiangonana amin'ny asabotsy 17 ny volana May. Filazana manjo. Fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Salamo 73 chapitre 73 verset 28. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay fa ny iray malalanay Rosaas Johannes dia natsondray ody mandry ody any amin'ny ny Azoma 5 Mai 2023 teto Marseille. Hoy ny zanany Ramatafandry Jean-Claude sy Anna Laura Randriamandranto Christian sy Eliniony Tina. Ny zafikeliny Liantso Christiana
Katia, Diana, ny fianakaviana manontolo. Itiana dia eo ao amin'ny biraoan'ny Sampanatily. Ny fitaovam-pivavahana dia ho tanterahana ny alarobia 10 mai amin'ny 14h15 ao amin'ny funérarium à Saint-Pierre. Dia zay zany ny filazana manjo. Vaovao avy amin'ny Sampana sy Akodelahady. Chers parents et enfants, bonjour à tous. Nous reprendrons les cours le dimanche 14 mai à 9h. Donc ce week-end se déroulera la RNSA à Giel. Donc il y a eu 28 enfants et parents et monitrices qui participent. Donc portons-nous en prière. Les répétitions du Sécoulélade aussi se dérouleront le 14, de 14h à 16h, les samedis suivants, le 10 et 17 juin. Soyons bénis, le bureau. La STK. À tous les jeunes STK ex-Marseille, pour marquer la célébration de notre 30e anniversaire, un concours logo de la STKM est lancé à ce jour, ainsi que la création d'un hymne. Si tu étais membre de la STKM à un moment de ta vie, si tu souhaites apporter ta pierre à l'édifice, ce message s'adresse à toi. Les informations qui doivent figurer sur le logo sont le thème « Marque ta génération » et ou la référence du verset Juge chapitre 6 verset 14. La mention STK ex-Marseille ou STKM, le logo doit permettre de refléter le thème de bonne qualité. Envoie ta ou tes propositions jusqu'au 13 mai, donc le 13 mai, d'ici samedi, à l'adresse stkm30ans@gmail.com. L'hymne sera créé à travers une commission exclusive ouverte à tous dès à présent. Pour plus d'informations, nous t'invitons à une réunion Zoom qui a été faite donc le 23 avril et à te rapprocher d'un membre du COPIL. Soyez bénis et à très bientôt, le COPIL Célébration des 30 ans. La banque alimentaire. Ny banque alimentaire dia nisokatratrany ho antsika izay mila fanampiana amin'izany dia hita ao amin'ny salikate ary raisina tanandro kosa ireo izay anohana izany amin'izao fotoan'izao dia mila conserve, menaka, produit PPN rehetrarehetra tsika mba hirenforcena zany atody zavatra izay hitanareo hoe azo non périssable, produit non périssable zany afaka apetraka ao fa dia misy tokoa zany ilaina tokoa izy io ka dia manasa antsika amin'izany. Fampatsiarovana kely fotsiny isika rehetra moa dia tokony andraikitra daholo samy tokony ity toerana ity ka manasa antsika zany mba apirina sy amerina izay rehetra ampiasaintsika na indramitsika amin'ny toerany mba amin'izay mba hilamina ny toerana ny fiangonantsika satria be da be zany misy zavatra oatra zany ka miangavy antsika atanandroa mba anatanteraka izany tsy ametrapetraka izany fotsiny hoe nampiasaina dia apetraka fa mba apirina an'ilay izy amin'ny toerana angavantsika anazy sotra betsaka tompo fampatsiahivana ihany izay. Izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafitsika ary mirary bon dimanche atsika ary mirary herinandro feno fifaliana ao ambany fitantanany tompo ho azy reny ny voninahitra. Dia misaotra ny tompona andraikitra isika ny amin'ny filazana ny raharaha mahakasika ny fiangonantsika. Izao tsika dia tonga eo amin'ny vavaka-trano. Fampatsiahivana fotsiny ho an'ny fifoazana sy ny zavaky ny fifoazana fa ny isan-kely taona zany amin'ity taona ity dia atao any Giel Courteuil 61-210 any akaiky ny any any amin'izay nanian'ny Sécoulélade ny 17 ka hatramin'ny 17 Jolay 2024 ary ny loha hevitra moa dia niporintianina voalohany toko 7 manao hoe fa tsy misy mahay fanorenana hafa izay natao dia Jesosy Kristy dia vaoka hiomana amin'izany isika rehetra ao amin'ny FPMA fifoazana dia tonga arak'izay voalasitsika eo amin'ny vavaka-trano.
voninahitry ty trano ity any am-parana dia ho lehibe no ny tany aloha hoe Jehova tompony maro. Ary eto amin'ity fitoeran'ity ny amin'ny resaka fiadanana hoe Jehova tompony maro. Mbola arivavaka. Andriamanitra ray zanaka fanahy masona, ny antony nanangananao ny fiangonanao ety an-tany dia ny anehoanao ny voninahitrao, ny anomezanao fiadanana ho an'ny olona. Ary dia izany tsy maintsy hikolokoloana azy, hikarakarana azy ary hanamboarana azy. Ny fanamboarana ny tranonao nefa dia tsy efa n'ilay olombelona, tsy efa ny fisainan'olombelona na avy amin'ny fikasana olombelona, fa avy amin'ny fitarihan'ny fanahinao amin'ny mahatrano fanahy ny tranonao. Ary izany mangatahana aminao amin'izao maraina izao mba hientan'ny fanahinao masina ny fonay olonao eto amin'ity tranonao ity, mba handray anjara amin'ny fanatsarana, amin'ny fikolokoloana amin'izao trano fiangonanao izao. Ianao ny aso ao am-pon'ny tsirairay avy mba hanabe ara-panahy ny olonao eo amin'ny fanabeazana ara-panahy, eo amin'ny fanokanana fotoana, eo amin'ny fanolorana vola, eo amin'ny fanolorana fitaovana, eo amin'ny zavatra maro izay ilainao hanorenanao araka ny sitraponao izao trano izao. Dia ny fanahinao anena mantanay rehetrarehetra hiaso am-ponay tsirairay avy, ary sokafo koa ny masom-panahinay halavaka ny feonao sy ny feon'izao tontolo izao, ka hanatanteraka ny teninao araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao tsika avana dia tonga amin'ny fotoanany fanomezana dia ataontsika ny raha voalahatra mandra-pahavitan'izany. Sua
Hiara itsaraka antsika riava malala ho amin'ny fanolorana miaratra. Petrakitsika tompoko ary tonga eo amin'ny fotoana natokana hanaovana ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Iary vavaka isika tompo. Ry tompo Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mbola misaotra anao izahay ny amin'ity androandroany izay nomenao ity. Misaotra anao izahay fa heniky ny fifaliana tokoa ny andronay, nomenao teny fanomezan-toky, teny fampanantenana, fa manana fonenana ho anay ianao ary manomana toerana ho anay tsirairay avy. Izany hoe hisambatan'olona izany fa tsy hoe ny fiangonana amin'ny ankapobeny fotsiny, fa ny tena anay tsirairay avy dia manana toerana eo aminao, ary izany no ampoko ny fifalinanay ankehitriny. Misaotra tompo noho izany fitiavanao izany, misaotra fa mahatsiaro tena zanaka tokoa izahay ary zanaka mpandova noho ny amin'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay manana izao trano izao ahafahanay miaona aminao, afaka mideranao amin'ny kalalahana. Misaotra anao izahay manana izao fiangonana izao, misaotra ny aminay tsirairay avy izay eto amin'ity toerana ity. Fitahiana avy aminao avokoa izany rehetra izany, tsisy avy aminay izany fa ianao irery ihany manome anay malalaka ny zavatra rehetra, na ny fahasalamana, na ny fotoana, na ny fahazotoana, na ny fahafahanay mihetsika se déplacer. Eny tompo, ny rehetrarehetra na ny feonay hiderananao avy aminao avokoa izany, ka atolotra anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Misaotra anao izahay manana ny sampana fifoazana eto amin'ny fiangonana ihany koa, nantanteraka ny liturjia androany, najoronao tokoa izany sampana izany ho anisan'ny sampana iray eto amin'ny fiangonana mba hampandroso ihany koa ny fanjakanao. Dia misaotra ny amin'ny fisian'izany sampana izany, misaotra ny amin'ny fanananay mpitandrina tompo, satria maro tokoa ny fiangonana izay tsy manana mpitandrina nefa izay dia manana tombony, manana izany mpitandrina izany sy mivady aman-janany napetraka ao hiay anay sy hitarika anay eto amin'izany fiangonana izany. Mametraka izany mpitandrina izany ao am-pilatananao izahay sy mivady aman-janany, mba ho feny fitahianao tokoa izy tompo, ho feny fahaingana ny alalan'ny fitariana fanahinao masina mba hitariana izao olonao izao. Dia ianao tokoa tompo no hanampy azy amin'ny zavatra rehetra ahefany izay andraikitra efa niantsoana ho azy, mba ho araka ny sitraponao tokoa izay rehetra ataony. Apetraka feno am-pilatananao ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra eto amin'ny fiangonana, ireo mpanompo maro izay niantsonao ihany koa, ao ny birao-mpiangonana, ao ireo diakona, ao ireo tompon'andraikitra isan-tsampana, ao ireo izay manana andraikitra maro isan-karazany any amin'ny komision, ireo mpitendry zava-maniry, ireo rehetra tsirairay izay nataonao manana andraikitra ny zava-fanompoana eto amin'ity fiangonana ity. Apetraka feno am-pilatananao tompo mba tena ho mpanompo mahatoky, ka atoky amin'ny kely tokoa ny tsirairay avy, mba ho tonga mpanapaka amin'ny be,
ahiditra amin'ny fifalian'ny tomponay dia ianao Jesosy Kristy. Mametraka very eo am-pelatananao ihany koa zahay. Ny ireo izay mety mandalo tsy fahasalamana dia ianao tokoa tompo no angatahanay mba hanaisotra ny loharanon'aretina, ianao hitondra fanasitranana, ianao no ampahery, tsy atsiaro irery tokoa izy ireo ao anatin'izany fa manala anao Jesosy Kristy. Dia apetraka feno am-pelatananao ireo izay hitona-pahoriana izay nolazaina taminay teto androany, ny namanay Tina izay namono iray, ny fianakaviana manontolo. Dia ianao tokoa tompo no hamafa ny ranomaso latsaka, ianao no ampionona ny fo izay malahelo, hanasitrana ny fo maratra, ny amin'ny fikarakarana rehetra ihany koa no ety manana amin'izay fikarakarana ao anatin'ny fahoriana izany. Dia apetraka feno am-pelatananao izany, tsy ho azy ireo ihany tompo fa ireo rehetra izay mandalo ato sarotra amin'izany fitonam-pahoriana izany, apetraka feno am-pelatananao izy ireo tsirairay avy Jesosy. Fantatrao ny mety ho alahelo rehetra fa ianao ilay naniraka ny fanahinao mpampionina no ampionina azy ireo tsirairay avy. Apetraka feno eo am-pelatananao ihany koa ireo izay mety manana olana na amin'ny ara-taratasy izany na amin'ny lafiny maro samihafa, apetraka feno am-pelatananao izany Jesosy. Manana anjara eo aminao avokoa ny tsirairay tompo dia ianao no hamahany olana, indrindra tompo ireo izay miantoraka eo aminao, ireo izay miantso anao fa mpamonjy mora azo ianao ary ny sofinao tsy mba lalotalovana famandria. Dia ianao tokoa no hamaly araka ny indrafonao sy ny fitiavanao. Apetraka feno am-pelatananao ireo izay miaina any amin'ny tany miady Jesosy eo, jereo izy ireo Jesosy, hitanao Jesosy eo ny fitaintenana andro aman'alina, hitanao ny tsy fisiany haniko hanina, ao ireo izay maratra vokatra izany, ao ireo izay tafasaraka amin'ny havana, maro tokoa Jesosy eo ny vokatra tsy ateraka izany ady izany. Mangataka aminao hijery ireo vahoaka marobe izay miraviravin-tanana tompo malalo. Dia ianao tokoa tompo no ampahery azy ireo ariaro azy ireo ao anatin'izany, fa indrindra ireo izay tomponantoka amin'izany ady izany. Mamindrafo amin'izy ireo ianao Jesosy, ary mangataka aminao izay mba ianao no ampiverina ny sainy, mba ampitsahatra ny ady fa tsy sitraka ao ny ady Jesosy, fa ianao efa tonga tokoa hitondra fiadanana Jesosy eo, hitondra fiainana fa tsy fahafatesana. Tompo malalo, apetraka feno eo am-pelatananao ihany koa ireo izay ianjadiny loza maro samihafa, ao koa Jesosy eo ny haintany, ny momba ny resaka climat amin'izao fotoana izao, réchauffement climatique, iainanay tokoa izany Jesosy, hitanao izany. Vokatra nataonay olombelona izany fa tsy avy aminao, nefa tompo hifonanay aminao izany. Mangataka ny famindram-ponao izay mba tsy ho lany tamingana izahay Jesosy eo, fa ianao no amporozaka ny orana amin'ny tany izay mila izany, ianao no ampitsahatra izany kosa ho an'izay mandalo tondradrano. Ao koa tompo ny zava-mananaina maro isan-karazany Jesosy eo. Dia apetraka feno am-pelatananao izany fa anao ny tany sy izay rehetra eo aminy. Dia tsy adininay tompo ny projet ny FPM manontolo ny amin'ny mpitandrina matianina. Mangataka aminao izay Jesosy mba ho feno fanoloran-tena Jesosy izay tsirairay avy hatateraka izany projet izany, ka afoy izay rehetra omenao anay mba hanampianay Jesosy ny fanatanterahana izany mpitandrina matianina izany eo anivon'ny fiangonana. Fa ny teninao tokoa no efa ny teny hoe maro ny vokatra fa ny mpijinja ny vitsy ka ny raom-pijinjary ny taninao Jesosy. Mangataka aminao izahay Jesosy mba samy azo mpitandrina ny fiangonana tsirairay azy tsy izy na dia fiangonana ray aza tsy hanana mpitandrina eto amin'izao FPM izao. Mangataka koa izay ho an'ny fiangonana kristianina maneran'ny tany. Maro ny ady atrehan'ny fiangonana, maro ny mety ho sakatsakana maro isan-karazany indrindra amin'izao vanim-potoana iainana izao. Tsy taloha ihany no misy olana Jesosy, fa enina ankehitriny koa aza fa ny endriny indraindray no miova tsy araka ny eritreretanay azy. Dia ianao no ampijoro ny fiangonana, fa anao ny fiangonana, ianao no antony fisiny, ianao no lohany. Izahay kosa dia napetraka ao anatin'izany fiangonana izany
dia ianao tokoa no hiaro ny fiangonana tsirairay avy, ianao hiaro ny kristiana maneran-tany, miasa fitoriana ny filazantsaranao, apetraka feny eo am-pelatananao izany Jesosy Kristy, fa efa atombotra ny andro ianao, mahately ianao ary mahamay anao Jesosy, ny hamonjy ny olona rehetra, dia apetraka feny eo am-pelatananao izany asa fitoriana izany, mba tena ho fitoriana mahomby tokoa araka ny anomananao azy, tahaka ireo nataony apôstôly fahizay tokoa, hiroborobo tokoa ary maro no tonga ino anao sy anatona anao noho izany fitoriana ny filazantsaranao izany. Maro dia maro ny vavaka tiana hiasandatra eo anatrehanao Jesosy, mety tsy tambina isaina izany, nefa ianao mahay mamatatra ny any anatinay tsirairay avy, enina tsy miloaka koa raha vavanay, eo afantatrao izay mahasoanay, apetraka feny eo am-pelatananao izany rehetra izany. Fa ny vavaka izay asandratray kosa dia akambanay amin'ny vavaka izay nampianarinao manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Miorenao izay amin'ny sahazaonay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondranay ao amin'ny fakapana, famanafahanay anazy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra ny mandrakizay. Amen. Dia tonga eo amin'ny famaranana izao fanompoam-pivavahana izao tsika ry havana, ka manasa antsika hitsangana anao ny hira voalahatra mialoha ny afatra sy ny tsodrano izay hoentin'ny mpitandrina. FFPM telo amby efapolo sy eninjato ny andininy voalohany sy faharoa, ao aorianan'ny tsodrano kosa dia ny hira antema fahadimy. tsotra avy amin'ny tompontsika manomana fonenana ho an'ny rehetra izy ary manomana toerana ho an'ny tsirairay koa dia isika izany raha isoaryn'ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo ho aminareo ane ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ny omba zay rehetra tian Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy amin'ny fitiavana tsy mety levina. Que Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ vous donne la paix, l'amour et la foi. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour indéfectible. Amen. Amen.
voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Salama ny Andriamanitra. Dia bon dimanche daholo tompoko, ny tompo ombantsika.